Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au fanohitantsika ny famelabelarana zay efa natomboka antsika tany aloha mahakasika ny lalàna mifehy fifehezana anatin'ny volana Ramadan. Androany indray isika rahalahy ranabavy ajaina anatin'ny finoana Islam dia hanazava mahakasika ireo olona izay fihezin'ny lalàna tsy maintsy manatanteraka ny fifehezana anatin'ny volana Ramadan. Tanitsaitsika eto ireo olona izay tsy maintsy manatanteraka ny fifehezana rehefa tratrin'ny volana Ramadan. Voalohany amin'izany dia ireo Muslim, fino Islam. Satria fantatratsika tsara fa ny lalàna rehetra ato anatin'ny finoana Islam zany dia natao ho an'ny olona Muslimo ihany. Fa ny olona kafir kosa dia tsy fehezin'ny lalàna hanatanteraka ireo fanompoana ato anatin'ny finoana Islam. Dikan'izany tsy maintsy Muslim le olona zany, mpino lahy, mpino vavy. Zay fepetra voalohany. Fepetra faharoa dia aqil, zany hoe salamatsaina. Satria ny olona adala dia tsy fehezin'ny lalàna ihany koa. Araka ny hadisy ny mpaminango sallallahu alaihi wasallam milaza manao hoe rufiya al-qalam an thalathin. Zany hoe le penina, le stylo izay manoratra ny asa ataon'ny zanak'olombelona zany na ny mpanompo zany dia tsy manoratra amin'ny karazan'olona anankitelo. Ray amin'ireo olona anankitelo ireo kosa ny olona izay adala. Satria ny olona adala dia tsy mikompte zany ny zavatra rehetra ataony nohon'izay fahaverezan'ny saina eo aminy izay. Ny fahatelo dia an yakuna al-muslim balighan, zany hoe ampitaona ny mpino Islamo anankiray. Fa ny zazakely dia tsy ao anatin'ny mukallaf, zany hoe tsy didin'ny lalàna zany ny zazakely hanatanteraka ny fanompoana. Raha misy angamba ny zazakely manao le fanompoana zany ohatra hoe 7 taona, 10 taona dia mbola ao anatin'ny fanajarany, eo amin'ny sehatry ny fanazaran-tegna izy amin'izay fotoana izay. Satria araka ny hadisy ny mpaminango sallallahu alaihi wasallam izy miteny hoe iraha hozy ny zanakanareo hanatanteraka an'le sola rehefa feno 7 taona, ary kapohy kosa izy raha tsy manatanteraka an'izany sola izany rehefa 10 taona ary saraho amin'ny toeram-pandriana. Zany hoe ny lahy sy ny vavy zany sarahana ny toerana atoren'izy ireo. Izany didy izany na izany fikapohana izany dia tsy midika akory fa hoe efa tsy maintsy ataon'le zaza le fonanao obligatoire aminy, fa mba ho fanazarana azy zany amizay rehefa tonga mukallaf izy, zany hoe efa fehezin'ny lalàna, didin'ny lalàna izy any aoriana, efa zatra manatanteraka an'izany fanompoana izany izy amizay fotoana izay. Wa yuqasu alaihi baqi al-ibadat, zany hoe lasa ho resina ho fampitahana am'izany sola izany, zany fanompoana hafa zany, hoe zazakely zany efa afaka manatanteraka ny fifehezana, zarina fanazaran-tena fotsiny izy amizay fotoana zay, ary tsy forcena izy hanatanteraka le fihezana mandritra ny volana ray na agnatin'ny firy andro, fa zay vitany zany satria mbola eo amin'ny sehatra ny fanazaran-tegna izy amizay fotoana zay, fa tsy hoe obligatoire aminy ny fanatanterahana an'izany fifehezana izany. Oviana no ilazana fa hoe ampitaona ny olona anankiray. Ny vehivavy azo lazaina hoe ho ampitaona ny vehivavy anankiray raha ohatra ka hita miseho aminy ireto zavatra anakefatra ireto. Voalohany, rehefa mandeha règle na tonga fotoana ny ankizivavy. Faharoa manaraka an'izay, rehefa maniry eo amin'ny vatany ireo volo miafina, any amin'ny volo any ambany zany na ny volo-kelika zany sy ny vola any ambany. Fahatelo manaraka an'izay, inzal al-mani, zany hoe nivoahan'ny tsirinaina izy. Ary ny fahefatra, raha ohatra ka mbola tsy hita miseho aminy ireo zavatra telo voalaza ireo dia rehefa feno 15 taona kosa raha zazavavy dia azo lazaina fa hoe efa ampitaona izy amizay fotoana zay, ka obligatoire aminy ny manatanteraka ny fifehezana. Raha zaza lehilahy kosa moa izy dia araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana zany manomboka eo amin'ny 10 taona ka hatrany amin'ny 14 taona, ary mety hitohy any amin'ny 14 taona aza indraindray arakaraka ny toe-batan'ilay ankizy amizay fotoana zay. De ny sokajin'olona ihany koa manaraka an'izay fa efatra izay didin'ny finoana Islam tsy maintsy hifehy dia ireo olona salama vatana.
zany hoe salama tsara zany ny vatany zany tsy marary. Ary ny fahadimy de ireo olona mokemy, zany hoe le mokemy zany olona tsy mivoyage, mipetraka an-toerana zany izy tsy manatanteraka voyage. Ary ny manaraka an'izay fahena de hoe qadirun ala siyam, zany hoe manana fahafahana zany izy hanatanteraka ny fifehezany zany, satria mety misy olona salama tsara, misy olona ampy taona muslim mipetraka amina toerana anankiray tsy mivoyage kanefa ny vatany zany faible tsy afaka manatanteraka ny fifehezana toy ny olona antitra. Tahaka zany koa ireo ashabul amali shaqqa, ireo olona manana asa sarotra be, tena dur, tena igny zany fotom-pivelomany le asa sarotra igny zany de misy amin'ireo manam-pahaiza zany karazana hanome rukhsa satria araka ny fampianaran'ny finoana Islam. Kanefa mahakasika an'ireo ashabul amali shaqqa dia mipetraka foana le finiavana, tokony manao finiavana foana zany izy ife fa rehefa hitany zany efa tena tsy tantiny mihitsy zany lay fifehezany noho le asa mafy be atao zany toy ireo mpijoga gony, manao docker sy ny tariny, iny zany le fotom-pivelomany ameloman'ny vady aman-janakany. De rehefa hitany zany eny am-povoan'ny atoandro zany izy efa tena tsy zakany vo zay vo manapaka izy, fa tsy hoe mipetraka manomboka ny alina zany le finiavana fa tsy hifehy izy, non, tsy zay zany le izy araka ny fanazavan'ireo manam-pahaizana. Zay zany na tsy zany tsy ataotsika mpino silamo ao fomba hilefasana an'le fifehezana izany hoe ny asanao zany asa hoe sarosarotra kely de defa asa be, mafy be ty asako ty, tsy afaka, fa Allah subhanahu wa ta'ala mahafantatra ny vatatsika, ary tsika tompo-tegna ihany koa mahafantatra ny vatatsika fa ny fifehezana dia adidy masina fa tsy hitady fomba itsika hilefasana ny fanatanterahana an'izany adidy masina izany. Ary ny fahafito farany dia ny vehivavy rehefa madio zany hoe tsy mandeha règle le vehivavy na tsy avy niteraka ilay vehivavy. Ireo karazan'olona fito izay voalaza ireo zany ireo zany ny olona izay fehezin'ny lalànan'ny finoana Islam, tsy maintsy manatanteraka ny fifehezana anatin'ny volana Ramadany mandritra ny volana iray manontolo anatin'ity volana Ramadany ity, satria ireo olona ireo zany mahafeno le fepetra takina amin'ny hahatonga anazy mokallaf amin'ny fanatanterahana ny fifehezana anatin'ny volana Ramadany. Tahak'izay rahalahy ranabavy ajainanay anatin'ny finoana Islam ny famelabelarana androany insha Allah ta'ala, raha mbola misy androm-piainana sisa tavela de mbola hotoizantsika indray ny fampahafantarana ireo fitsipetson-dalàna mahakasika ny fifehezana anatin'ny volana Ramadany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.